Fa mpizotry araka ny tokony ho izy ilay hetsika antsoina hoe atletisme pour tous ny alahady fa 4 ny volana janoary avy zao izay ho tanterahana eny amin'ny miodidina ny farehina nosy dia alama toy izao manaraka izao ihany koa ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny amin'izay faritra nanosy ny manodidina izay ny fiangana moa dia anomboka amin'ny 7 ora maraina ary sy farany zany raha tsy amin'ny 12 ora atoandro ny fiangana ao anatin'ity hetsika iray ity dia ao amin'ny lalana ranay Ville manoloana ny lapan'ny fitsarana anosy miodidina manoloana ny lapan'ny fitsarana anosy mahazo aniny ambohitsirotra ambany iny mihazo ihany koa ny sisiny tambony ny Saint-Michel lalana Rakotobe Pascal eny Mahamasina manoloana ny komissariat polisy fahadimy amin'ny boriboritany fahadimy eo zany ary miverina indray eo amin'ny lalana ranay Ville manoloana ny lapan'ny fitsarana manosony izany moa ny tompona andraikitra avy eo fiadidiana an-Tananarivo irenivohitra amin'ny fampandranesana ny be sy ny maro ho an'izay any mpiasa ny lalana iny amin'ny andro ny alahady ho avy zao izay ny mahakasika an'indry fa noho ny fahatsapana fa mihena ny mihena ny hasin'ny tananan'Antananarivo dia niara-nisalahy hamerina indray izany ry zareo avy eo anivon'ny Institut de Métiers de la Ville na ny IMV Ampolony maro araka izany izy ireo no niara-nentana nanadio ny teny amin'iny faritra Andohalo sy ny manodidina iny entina indrindra ampitombona indray ny mpizahantany mitsidika an-drenivohitra. Mila verina ny asin'ny tananan'Antananarivo mba ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany araka ny nambarany Institut des Métiers de la Ville na IMV. Ao anatin'izany indrindra dia olona manodidina ny 50 teo eo avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra, Ortana, GIE, Mandakrafta ary mpianatra ihany koa no niroso tamin'ny hetsika fiara-mientana izay niendrika fanadiovana ny zaridaina Andohalo io ho marana io. Miara-mientana manadio an'ny toerana manatantara Andohalo izay toerana nametrahantsika amina miliara kely maromaro nanomboka tamin'ny 2010 hatramin'ny 2012 nananganantsika restaurant, nananganantsika village artisanal, nananganantsika toerana fanaovana spectacle dia mba hisy an'ilay atao hoe fandraisana anjara ny mpiarabelona eto an-tanana. Ny fanapahan-kevitra ny hoe fanadiovana satria ao anatin'ny ray andro misy olona eo amin'ny 200 ka hatramin'ny 300 mandalo eto Andohalo fa mametraka souvenir ozy izy tsika ilay ankizy mametraka sachet manipy taratasy dia tsy araka an'izany nefa ny service tsika eto amin'ny fiadidiana an-tananan'Antananarivo dia androany zany ilay tsy ampy zany ilay ohatrany hoe fanairana fandraisana andraikitry ny ankizy hoe aza lotona ny tanànatsika fa ndaotsika iaraka nadio androany dia rehefa aorinany androany aza lotona tsony. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa fampiofanana sans trace ity hetsika fiara-mientana ity nozaraina kifafa, sobika, gony ary gant ireo mpanadio ahafahany manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany izao asa fanadiovana sy fanentanana zao. Atreto ny fampalalam-baoantsika tompolasa tompoko vavy tamin'ity androndroany ity isany nisongadina nentina tamintsika moa ny famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa Andrajoelina sy ny filovavao Erajonary Mampianina ho amin'ny rapito zany no natanteraka ny fianiana ny filovavao filohan'ny Madagasikara Andriamatoa Erajonary Mampianina isany entana tamintsika ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny fanohikevitra maro samihafa ny mety ho fitraikan'izay eo amin'ny fiainan'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny noho izany araka izany dia rahantsika miandalana eo ihany ny zava-misy eto amin'ny firenena araka nefa nampahafantarina tamintsika teo moa dia misy ilay hetsika atletisme pour tous izay tanterahana ny 20 ny volana janoary avy zao lahady zany ka dia hisy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny amin'ny faritra nosy ny manodidina iny ny atsasadalana eny amin'izay faritra izay ihany no azon'ny mpampiasa fiarakodia na ihany koa ny mitondra ny bisikleta ho ampiasaina ho amin'izay andro izay isorana fianao tompoko lasa tompoko vavy nanaraka ny fampalalamba avao tamin'ity androndroany ity manome fotoana ho anao ny tena koa manaraka indray film tompoko. Tous les samedis, une nouvelle